Ny andrasana amin'ny fikarakarana tanàna, ny mpiandry tanàna any amin'ny auberge Tsapandrano indray zao no jerentsika. Dia izy zany miambina sy manadio ny auberge na ny ao anatiny na ny any ivelany. Zay no andrasana aminy, zay ny voalohany. Ny faharoa dia mikarakara ny zaridaina sy ireo hazo fihinam-boa. Dia ny fahatelo dia mandray vahiny manomboka amin'ny famandrihana toerana any an-toerana ka hatramin'ny fandehanana. Zava-dehibe izay resaka processus izay. Manomboka manao réservation ilay olona hatramin'ny fivoahany ao dia mila karakaraina tsara daholo ny étape rehetrarehetra amin'izay. Dia misy valo ny asan'ny mpikarakara tanàna. Dia ny voalohany dia miambina sy manadio ny tanàna. Araka ny efa niresahantsika hatramin'izay moa zany dia ny colonne voalohany, ny tsanganana voalohany dia hoe inona ny atao, ny tsanganana faharoa dia amin'ny fomba ahoana ny fanaovana anazy, ny tsanganana fahatelo aiza, ny tsanganana fahaefatra amin'ilay fafana isaky ny inona no atao. Voalohany zany miambina sy manadio ny tanàna, arahana tsara ny instruction gardiennage, sécurité, propreté, basé sy crisale. Ny Tsapandrano mazava ho azy isan'andro. Ny faharoa dia mikarakara ireo zaridaina sy ireo hazo fihinam-boa. Dia misy instruction koa entretien jardin, art profiteux, basé sy cris arahana tsara amin'ny tsipiriany izay. Dia io zany arakaraka ny fandaminanao anazy io zany hoe rovinona no ataoko fa mila arahana tsara ny instruction rehetrarehetra. Ny fahatelo dia manomana ny sakafon'ny vahiny. Ny sakafo maraina, atoandro, hariva. Dia isika koa manana ny instruction restauration hôte, basé sy cris. Arahanao tsara izay voalaza ao amin'ny instruction isaky ny misy vahiny no hanaovana an'iny. Ny fahaefatra dia mikarakara ny trano fandraisam-bahiny. Dia arahana tsara ny instruction préparation chambre, basé sy cris, salle. Dia aloha sy aorianan'ny fahatongavan'ny vahiny no fikarakarana ny trano fandraisam-bahiny, ny chambre zany. Ny fahadimy dia manadio sy manatsara ny toerana rehetra ao amin'ny auberge, anatiny sy ivelany. Dia arahana tsara ihany koa ny instruction hygiène, santé, sécurité, basé sy crisale. Isan'andro no hanaovana an'io. Dia ny fahaenina dia mampitombo ny vola miditra amin'ny fandafosana ireo tolotra rehetrarehetra. Mi-booster an'ilay vente zany. Dia eto mila mahay manao publication ao amin'ny réseaux sociaux Facebook, Airbnb, Booking sy ny sisa. Isan-kerinandro farafahakeliny. Dia ny fahafito dia miantoka ny fizotra tsara ny fandraisana ny vahiny, miainga amin'ny famandrihan-toerana ka hatramin'ny fandehanan'ny vahiny. Dia eo misy instruction accueil hôte, basé sy cris arahana tsara izay isaky ny misy vahiny. Ny fahavalo dia mitantana ireo fidiram-bola hafa amin'ny auberge. Izany hoe misy magazay kely ao mivarotra souvenir, mivarotra vokatry ny tany, mampanofa zavatra na mampanofa an'ireo zavatra ohatra ny hoe bisikileta, vélo, kayak sy ny sisa. Dia mitantana an'ireny koa zany ny mpikarakara tanàna amin'ny basé sy crisale Tsapandrano, auberge Tsapandrano. Dia arahana tsara ny instruction vente des produits annexes, basé sy crisale. Isaky ny misy vahiny ao anatin'ny auberge na olona avy any ivelany dia arak'izay zany dia hivarotana ireo souvenir sy ireo vokatra ireo na zavatra hampanofaina. Mazava ho azy noho izany andraikitra izany dia mila kilasy mandry ao amin'ny auberge Tsapandrano mihitsy zany ny mpikarakara tanàna. Dia ireto kosa ny fahalalana ny haitao sy ny fitiavana sy ny talenta ary ny traikefa ilaina raha te hikarakara tanàna ao amin'ny auberge basé sy cris ao Tsapandrano. Niveau terminal, nanao fiofanana manokana momba ny resaka hoe sakafo, olona mahay mikitikitika, plomberie, resaka panneau solaire, resaka pompe à eau, resaka fambolena, fiompiana sy ny sisa. Ny tokony ho hay zany raha hitana an'io andraikitra mpikarakara tanàna amin'ny auberge Tsapandrano io, ny zavatra tokony ho tiana na mety hoe talenta dia ny mikarakara tanàna eny ambanivohitra, tia mamboly sy miompy.
tia fahanginana, tia filaminana, tia mandray olona, dia mila mahay mikirakira informatika sy internet, Word, Excel, email, Skype, Google, Facebook, Airbnb, Booking. Ny traikefa moa izany dia rehefa niandry tanàna tany ambanivohitra dia tsara be raha efa mipetraka tany ambanivohitra koa dia tsara be dia ao koa izany ny fahaizana mamboly sy miompy. Traikefa amin'ny resaka fambolena sy fiompiana. Dia arak'izay izany raha mahaliana dia izay no atao hoe raha hikarakara ny tanàna any Antsapan-drano izany auberge Antsapan-drano. Dia mazava ho azy averiko ihany dia izaho dia vonona manampy arak'izay haiko araky ny traikefa ananako. Dia maro soa amin'ny video manaraka indray.